Salut daholo nareo. Voalohany indrindra les resaka Christine. Bon, moi c'est des amis qui m'ont envoyé l'histoire de Christine et tout. Et je pense que c'est vrai parce que ça a dû passer sur le mur de Fleury ou un truc du genre là. Fleury, ils n'envoient pas forcément des fake news, donc ça doit être véridique. Faharoa le resaka ina moa tiako tenenina le resaka jeromaty de rano tsy misy. Eritrereto hoe samy nandoha vola daholo ipehena ny idiran'ny rano ao amin'ny tranontsika zany ao Madagasikara. Samy nandoha vola daholo de mbola mandoha vola par mois amin'ny JIRAMA tsika amin'ny resaka infrastructure fotsiny. Nefa io sady tsisy rano tonga ao an-trano no tsisy ninona ny rano mbola mandeha matsaka à 4 heures du matin de mbola mandoha vola sy milahatra zay vao mahazo rano. Sa ve zany tsy hoe indray fotsiny tenisany, tsy indray fotsiny zany tsika no voapeka voalelany le rajojo, fa sady efa alaina ny vola ampidirana rano, ampidirana paopy efa alaina ny vola isam-bolana andoavana le modelazana fa infrastructure sy ny tany de alaina ny vola satria tsy maintsy matsaka ny sasany tsy maintsy matsaka ny ivelany. Sa ve zany tsy hoe indray fotsiny tenisany idiran'ny taboran'ny rajojo fa intelo, sady miditra any ambava, miditra any ambody, miditra any amin'ny anana, rehefa lehilahy zany de double ambody. Bon, c'est ça ny tena izy donc ny olona rehetrarehetra hatrany amin'ny nord ka hatrany amin'ny sud de efa leo ny fomba fihetsikany. Jereo bloqué zareo Christine tsy hilatsaka député satria fatany dangereux aminy efa dangereuse de toutes les façons satria izy rery zao ny olona samy mitsangana fa na le C10 tsy tapory daholo. Donc enjana be ny mahazo atsika malagasy ny zareo tadidio fa ny zanany mahazo rano tsara, ny fianarana vaovely tsara, ny kiraro ny Kalailona 2000 euros fiakaraman'olona malagasy anakifiry zany côté fotsiny olona malagasy firy zany no isam-bolana no tsahan'ny Kalailona amin'ny resaka kiraro. Lazany raha efa hoe zako be felonana za tsy mialina azy. Ny zavatra hitako koa hoe zavatra hitako fotsiny hoe ny vahoaka malagasy tsy mitovy traitement daholo. Ny mpanakarena manakarena be foana de manitra foana. De ny ankizy te hitroatra ny akaso ny ankizy nefa nianatra eritreretinareo hoe depuis la classe de maternelle zany zareo nefa mianatra be efa tafiakatra any amin'ny farany ambony hoe miditra école parcours supérieur de mbola gafina foana ny avenir. De falin zareo mahitatsika malagasy jereo ne za koa eto amin'ny Facebook eto fa mahita olona maty isan'andro za tsy mba hoe ray na roa na telo fa par dizaine par vingtaine au Madagascar. Na accident de la route io na ny rasarasan'olona taizy io de na mody lazana fa biby io tsy biby io fa prédateur io. Avereniko aminareo hoe emanteneko anareo hoe arme de destruction massive orienté contre ny vahoakany nataon'ny Leandro Rajoelina. Matoa Christine enjehana be ohatriny de misy antony. Donc tsy afaka jereo tsara fa tsy avelan'ireo ilatsaka député de rehefa io de ampidirin-drareo any am-ponja. Ny zavatra le Rajoelina tena matahotra adversaire mihitsy fa train tetaka sy kanosa olona tsisy taboroatra zany no tena mitondra Madagasikara. Ohatra ny fomba ndry lera Vatomanga mamono mpiasany koa mba misy mpiasany mitantarana ny zavatra ratsy ataony koa. De tsika ve manaiky mbola hotsahan'ireo volan'ireo tsy hitondra anazy ho aiza na eto amin'ity tany ity ara. Jereo tsara ny affaire Jesse sy Epstein reny multimilliardaire reny fa mbola ankorosy ihany fa tripanao ratsy jereo. Ny PDD zao nefa miditra minantsivina fa le Jesse sy Beyoncé mbola inany amanony koa
dia ireo a fa nijereo tsara amin'ny vazaha samy Illuminati daholo a amin'ny resaka diso ty samy Illumina daholo fa ny mainty no alatsakan'ny zareo. Avereniko aminareo hoe ny mainty no alatsakan'ny satria tsy tian'ireo mpanankarena be ratany reo hoe ny mainty no mitondra nyty tany ty. Ny zareo a nouvel ordre mondial zany a 1 milliard de personnes fotsiny tiany hijanona eto a ny sisan'izay te vonoina. Nareo mahita an'ireo olona hoe mody hoe manavitra ny environnement Madagasikara tsy environnement zany ny tedaviny avotanao. Eny environnement ny biby ny tiany avotana fa tsy ny olombelona. Dia ohatranareo ohatry ny any Angola je viens de voir un reportage satria zaho mijery reportage miaraka amin'ny zanako surtout vadiko mijery reportage miaraka amin'ny zanako foana rehefa ohatra zao hoe manana fotoana dia mahasaina mijery reportage ny ankizy. Dia ny zavatra hitako c'est bien c'est louable le hoe le olona manavitra ny environnement zao ny tariny fa tsy ny olombelona mihitsy ny tiany avotana voalohany fa le biby miaina ao. Tsika olombelona zany surtout tsika olombelona mainty tsy misy considération an'ireo mpanankarena be rahatanireo. Ndry le Bill Gates reny toa tsisy miteny hoe reny koa ne ka Illuminati, ndry le ana reny toa tsisy miteny hoe reny koa ne ka manao zavatra ratsy. Ohatry ny hitanareo le resaka porte-porta vehivavy no nenjehana fa tsy le olona nampinatay an'le ankizy tsy le olona nampijaly an'le olona, tsy le hitanareo tsy le mirety nanao an'le zavatra ratsy no nasehony zareo fa le vehivavy nataony hinan'ny amany dia naseho le boba tsara. Fa zao le boba jereo tsara fa il est bien dans la sauce satria namany le peuvent de dire be. Sa hoe zany efa nohan'le peuvent de dire koa ny vodiporiny. C'est ça. Satria fantatra anareo tsara fa Justin Bieber après une soirée passée chez Puff Daddy dans les soirées de Puff Daddy feno fanolanan-jaza sy feno zavatra tsy milamina. Ohatrindry le Jennifer Lopez manao an'izay koa namonoana zareo any Alia zay no artiste anisako hoe de ma génération tiako indrindra Alia. Tarareo Romeo Mastai just see me azonareo tiako tenenina. Donc vonoana zareo satria ça dérange satria hoe ame en lumière ny zavatra problème io. Ny Alia sady violeny Puff Daddy no violeny R Kelly. Ohatra ny nanaovany an'i Justin Bieber sy Usher. Dia ohatra ny nanaovany an'ireo rapera rehetrarehetra reo dia atao fanambanina an'ireo. Tanareo rehefa ny olona zany mieritreritra hoe le olona le teo anakarena ny tena ratsy. Fa le olona rehefa mpanankarena be nefa mampina ny aman'ny tanitsika dia ndry le Andra Joelareo tsy ça va pas échapper à la règle. Ça va pas échapper à la règle satria de toute façon le nouvel ordre mondial zay. Dia anjarantsika no mieritreritra, anjarantsika raha tsika ny tsy samy mitsangana, raha tsika ny tsy samy mitsangana ho antsika ohatry nanaovan'ny afrikanina tonga dia ny afrikanina ao amin'ny AES ny membre ny AES io ndry Burkina Faso, Niger et le Mali dia rehefa zao koa efa Sénégal koa nefa miala manomboka miala amin'le zavatra misy anton'izany satria raha tsika no tsy manaiky mitsangana dia on va rester dans le vieux monde. Ça veut dire quoi le vieux monde? Ho faty eo amin'le zavatra tiany zareo apetraka. Efa nitenanareo hoe de toute façon ny olona rehetrarehetra mieritreritra hoe ce sont des illuminés ny olona amin'ireny miteny an'ity zavatra ity. Fa tsy illuminé zany ny olona miteny an'ity zavatra ity fa olona complètement conscient amin'ny zavatra réalité eto amin'ity tany ity. Jereo tsara ny ao Madagasikara reo secte miakatra be dia be reo. Reo secte miakatra be dia be reo misy antony reo anapitehana ny fomba fisainantsika, ampahantra ny fomba fisainantsika, ampina ny emanina antsika. Ny religion ampidirina tao Madagasikara ampahantra ny fomba fisainantsika. Tsika efa nanana spiritualité antsika, tsika tsy nisy an'izany hoe fikatrana zany tao amin'ny tantsika. Ny zareo ny napiditra an'izany raha olona hoe ratsy loha hoe manao zavatra tsy mety dia ny fiarahamonina rehetrarehetra mananatra anazy. Tsisy an'izany tsony fa jereo tsara ny système vasa napetraka tamin'ny transposena tamintsika système baribary, système maniny maniny. Tsy fatako iny ny tantaran'le karena fa tantara meo anaty ny topo.
tsy fantako za le olona zany. Ka tsika ohatrany gana malemy ka tsika ny overy ny zavatra tsy fantatra tsika malagasy hoe tsika ny overy. Tsy tsika ny overy ny ny zanakatsika ny overy fa tsika koa moa efa nampianarina hoe Andriamanitra ny ambony ny zanaka. Ao anatin'ny la Bible zany amin'ny Abrahama mamono ny lamatoa iny de hoe rehetra de hoe tsy mivonoana indray. Taiza nareo mbola nahita Andriamanitra hoe animba ny fiainanao zany raha tsy ny Andriamanitra an'ireo vazaha reo. De tsika mbola miondrika nareo raha ohatra nisy olona nyteny nisy eglizy ny teny hoe ny Jesosy ny ka mainty fa ny olona rehetrarehetra atao anatin'le eglizy ny ala daholo satria ndrareo tsy iondrika amina olona mainty zany. Fa nareo ny représentation an Jesosy de fotsy miondrika amina fotsy isan'andro. Ça c'est endoctrinement atao amin'ny loha zany, fanamboarana ny lohanareo zany, fanasombana ny lohanareo. De ohatr'izay koa io hitanareo io rationnement de l'eau io fanimbana ny lohanareo ho hiditra anatina système dictatorial de afaka anasily le andry ny empirany. Fa nareo mbola tsy mahita ihany, mbola tsy ihana ihany. Efa misy nefa samy teny avereno ny rano, avereno ny jiro. Misy any amin'ny lakôty efa samy tseny, ao Antananarivo koa efa manomboka misako. Fa système an'le Andry Rajoelina c'est que de la communication. Teneniko anareo hoe ny olona mahay indrindra de ny olona mahay micommuniquer, ny olona mahavita mamparitaka ny zavatra teneniny, que ce soit en bien en mal fa tena fotsiny hoe olona mahavita mampiditra graine ao anaty lohanareo hoe manova ny fomba fotom-pisainanareo. Zany ny olona matanjaka indrindra. Zany ny asan'ny ny équipe de communication le Andry Rajoelina. Nareo mieritreritra hoe tondrombelona fa io hainy tsara mihitsy ny le Andry Rajoelina tsara mihitsy manaraka ny plan nalefan'ny la France atao a Madagasikara. Matoa izy eo matoa izy tsy hosongondron'ny la France ohatrin'io de misy antony zay. Manaraka tsara an'le plan anapotehana amin'ny malagasy. Tsika mieritreritra hoe avotan'ireo vazaha reo no mandetika antsika, reo ny mangalatra 100 milliards d'euros par an ao amin'ny tantsika, 10 milliards officiellement. Ohatrina moa nideditsika am'ireo de ohatrina nideditsika amin'ny la France momba ny infrastructure sy ny tany, ohatrina 2 milliards 2 milliards maximum, 100 milliards nangalariny ao amin'ny tantsika. Zero fotsiny zay. Zany efa chiffre efa mandeha be zany 10 milliards ny officiellement. Na de mbola resana fotsiny nareo hoe 10 milliards ny officiellement, 10 milliards nangalariny ao amin'ny tantsika officiellement. De mbola tsy mifoy ihany ve tsika rehetrarehetra? Isa-taona, tsy hoe anona fa isa-taona reo volamena reo jereo tsara ny je sais plus c'est quel pays là qui nataony dévaluer ny mafy be misy ny volany de rehefa aveo izy de napetraka ny États-Unis satria les États-Unis no manamboatra volany de nafirany zareo de nataony nizao ny volany zareo eo anteneniko anareo io hoe aligné avec l'or. Fa jereo naravandry le Andry Rajoelina ny tantsika angalariny daholo ny volamena mba tsy hampiakatra ny devise malagasy. Satria raha ny devise tsika no aligné avec l'or, raha devise tsika tsy manao pétrodollar sa pétro ariary zany fa sachant que en temps de guerre ohatr'izao ny volamena no miakatra be. De raha ohatra hoe alignéna ny volamena ny volatsika de ny volatsika ambon'ny euro. De tsika afaka miditra ao anatin'ny inona zay? Fa tsy zany ao amintsika ao. C'est pas comme ça. Tsy zany ao amintsika ao. Ny rano efa ataon'jareo milantsy fana ny olona rehetrarehetra zay samy mitsangana ny zareo sy ny vazaha mametraka herim-pamoretana eo amin'ny tanitsika. De oviana tsika vao ifo. Oviana tsika vao sa. Oviana tsika vao samy mitsangana
efa hitako ihany efa manomboka mitsangana malagasy efa manomboka hitanareo ny zavatra hitantsika ny zavatra ny malagasy malagasy efa ao anatin'ny fijaliana zany efa mitsangana fa ny média mbola pro rajoelina pory ny olona intellectuel mbola pro rajoelina pory mbola pinoany pory daholo nefa raha ohatra hoe tsisy de ny volonté politique anankiray ihany Christine zay ny ao Madagasikara ny artiste zay miteny rehetrarehetra de atao mihinantsy fihinany daholo fa raha ohatra amin'ny média raha ohatra eritreretinareo hoe nanongana le Andriany Ravalomanana de ny vidin'ny journal Midi Madagasikara de rehefa mividina ny journal Midi Madagasikara mividina zany ny payeny zany le olona anao fake news de iny nalefa ny présenté teo alohan'ny Nicolas Sarkozy de iny no mipresenteny koa teo amin'ny Ratsiraka de mody nanao pétition izy efa niteneniko anareo hoe niherin'ny pétition io enjana be fa tsika rehetrarehetra ary zahako ny manontany an'le olona manao signefo ty pétition ty tsisy nanao jusque tena mampime be kely endaka be fa zay nanaovany zareo anazy nanaovany pétition le izy de mipresenteny tamin'ny Nicolas Sarkozy de mipresenteny tamin'ny tamin'ny Ratsiraka de iny no nahatonga coup d'état tamin'ny 2009. Je connais ny olona nantany voalohany indrindra hoe présenté anazy amin'ny Sarkozy bofinay. Torikala raha mitoy zao raha nitapaka lava sy de ho tanteraka ilay Ianan'ny sérieux be zahako rehefa miteny anareo an'izany de reo média reo mbola tsy ao anatiny mbola tsy miaraka amin'ny vahoaka fa mbola mitsetitra sady zay mbola misy manony be mbola misoutenir ianao ve olona presse pory de ianao ve olona tokony tsy mirepresenté amin'ny parti politique de ianao ndray amin'ny voalohany mametraka hoe tsika miaraka amin'le orange PDP tsy ianao ve manony fa tia kely voavidim-bola mora kely ianao zany olona low cost tena mampalahelo mahalala zava-misy eto Madagasikara daholo tsika rehetra fa de mijery sy mihaino sisa no atao tena grave anie zavatra miandry atsika grave be en fait ohatrany hoe zale miteny ito ohatrany hoe en fait c'est ohatrany hitanareo ohatrany métaphore-n'le olona le hoe zaho anaty grotte miaraka amin'ny olona rehetrarehetra eo de za zany nahita hoe ny olona rehetrarehetra zany miteny hoe maizina foana zany ny fiainantsika de za zany nahita za mivoaka de nahita le masoandro de otsika raha mandroso kely fotsiny atsika de misy masoandro aloha ao de le olona rehetrarehetra mbola mino an'le grotte iny mino hoe mbola maizina foana ny androtsika fa de olona angamany ray naroa fotsiny tafavoakako amin'ny hoe ndony atondro hoe de le olona ray naroa iny manondro ndray nefa iny tsy hoe londro zareo koa de zay le fandehany ao Madagasikara diso vendrana be loatra satria manana le croyance vendrana be loatra satria manana le croyance populaire sasany za tsy miteny ny olona rehetrarehetra fa za miteny ny olona sasany satria tsy mavita se complet dans leur malheur mipetraka faly izy ao anatin'ny tay misy azy ao zay le izy zay de tsy sava de tsy en fait matahotra ny inconnu matahotra mbola tsy fantatra reto nefa ny efa fantatra atsika efa mihinantsy fihinany efa ary amin'ny farany ambany ary raha mbola tsy fantatra angamany de je pense que c'est meilleur que ça de mbola tsara noho io efa ny olona mitoucher fond zany raha ohatra izy te hiakatra de ça peut que remonter ny olona rareo maka ranareo ny vatanareo olombelona na lefa nareo anaty rano à un moment donné iny miakatra nefa tsika efa anatiny any tsy mety iny raha tsy miremonter reto dans 10 ans de dans 20 ans eny taranaka rehetra potika mihitsiny zavatra hitako efa manana alahelo be ny mpianatra ny Ankatso je parle avec des filles d'Ankatso et tout tena efa manana alahelo be ny zareo mihitsy ny ara nanao an'le hoe sany rano aisany ny anina fa maninona ny tatanareo tsy mandefa rano fa maninona anina de mandefa lay ve de fa maninona anao tsy ara de nitapahany tatanareo ny tsika tout ça là
tam'le resaka kela vonikala ilona iny. Tout ça là, c'est le reflet ny fitaratra ny mal-être ny mamparary ny fon'ny mpianatra zany rehetrarehetra zany. Tena mila mitsangana sy ny malagasy manohitra ny tsy marina sy tsy rariny io arme de destruction massive hoa nampidiriny tao rehefa napiditra prédateur le andry. Destruction massive zany fanapotehana, tsy hoe fanapotehana kely fotsiny fa fanapotehana par millier par million de personnes. Tsy olona hoe tsy olona hoe zato fotsiny no vony amin'io fa par centaine de millions de personnes. Zay mbola tsy hitantsika par dizaine de millions zany satria tsika mbola tsy mbola mihoatra ny 20 millions ou 40 millions. Donc marina somary terisena efa voapepo samy voapepo daholo tsika rehetrarehetra. Na zavatra fatako fotsiny hoe ça c'est ma philosophie de vie ako. Rehefa ny olona no tsy mirevy amina toerana ray na za miala, fa raha ohatra za tsy afaka miala, je mettrai tous les moyens, mametraka moyen rehetrarehetra possible inimaginable azoko ny avantage anaitsahako an'iny olona iny. Tsy hoe zako hoe osisynareo hoe ty sintianty ngamano hoe tena olona tsisy ilana tsy matahotra an'Andriamanitra fa tsy fatako hoe atao anatiko atao Andriamanitra ny créateur eo moi, donc tsy matahotra. Taiza nareo mbona nahit'Andriamanitra tokony atahorana raha tsy ny Andriamanitra amin'ny vazaha, sy ny Andriamanitra nyreo silamo reo, Andriamanitra ny olona ny coloniser tany. Coucou Cynthia, bon dimanche. Bon dimanche, Andriamanitra ny arabo zany Andriamanitra ny arabo. Aza mieritreritra hoe silamo ny olona mainty de tafiditra koa anatin'io fanjakana zareo tiany teneny io, tsy tafiditra. Mila mieritreritra zany tsika fanjakana lanitra zany raha hoe nisy ny tena nisy ny fanjakana lanitra tsy tsika mainty no nampidiriny zareo. Tsika eto amin'ity tantera efa tao manne koa ny any ekotrany. Asive réflexion les zavatra. Asive réflexion foana ny zavatra rehefa mijery nareo asainy miondrika amin'io Andriamanitra fotsy io na vatavaratra tsy mitovy loko aminareo, tsy mitovy sainanareo, tsy mitovy amin'ny origine anareo. De efa fanapotehana ny culture anareo fanapotehana ny foto-pitsaina anareo rehetrarehetra. Antadiopo ny teny an'izany be de be ny olona panafricaniste amin'ny teny an'izany rehetrarehetra zany. Omotonde raha mijery nareo de eno tsara daholo ny zavatra teneny fa finonon-trareo finonon vazaha mihitsy satria nazy miaraka amin'ny preuve scientifique. Dites-vous que la théologie c'est l'ennemi du christianisme. L'ennemi des gens qui croient. Donc satria mamé rétablir la vérité sur beaucoup de choses. Je continue. Du rationnement de l'eau, rationnement de l'électricité, rationnement ioa de préparer ny vahoaka, préparer natsika vahoaka zany anaraka ny tiliandro rehetrarehetra ohatra ny nanaovan'ny Kim Jong-un ny Corée du Nord. Fantatra nareo tsara fa ny Corée du Nord c'est un pays dictatorial tsy afaka tsy mahazo mihinana biscuit tsony ny zanakareo raha tsy anniversaire ny Rajojo. Ohatrohatr'izay no tiany atao amin'ny tanitsika ao anapotehana antsika éliminena olona be de be. Mbola tsy takatra antsika ihany. Zay ny nouvel ordre mondial zay. 1 milliard de personnes fotsiny no mijanona velo eto an-tany. De tsy ny olona mahantra mihitsy no tazomin-jareo fa olona manan-karena. Tsy no mainty koa fa mainty tian-jareo potehana. Le prince William rehefa nakany Afrika de niteny hoe reo olombelona reo tsy manaja ny environnement, tsy manaja ny natura fa disy le intrareo be de be reo no mahatonga ny natura azy potika. De ina ntika an'izany hoe tokony ho vonoina reo olombelona reo. Fiteny akolaka zany, fandefasana zareo scientifique amin'ny tanitsika hoe andefasana hoe
hoe maninona protection de l'environnement rehetrarehetra io a de hoe ny olombelona aloha no vonoana fa tsy ny biby arovana zany a eritreretinareo foana fa misy double triple quadruple tranchant jerenareo tsara tao a Palestine namono palestiniana be ny israelita ny Israël eto namono tsy ny antso mihitsy le Joe Biden jusqu'à ce que olona manao œuvre humanitaire américaine no vonoiny zareo olona anankiray ny zareo manana valeur rehefa fotsy zany de manana valeur fa rehefa nareo tsy ao anatin'izay de tsisy valeur. J'ai 25% de sang vazaha sady misy vazany any amin'ireny koa bon on va dire 17% sady misy vazany amin'ireny koa misy vazany amin'ray koa du côté de papanay sy mamanay du côté de papanay mamany métis ny dadany koa métis no vazaha de ndray métis vazaha gasy de eritreretinareo hoe za koa misy an'izany raha zany fa za tsy fotsy de za tsy ho resin'ny zareo mitovy amin'ny zareo mihitsiny. Exemple nisy collègue zay kindondreniny zay 5% sans vazaha c'est-à-dire ny arrière grand-père ny sans vazaha hoe frantsay de ny reste italianina pory ça se permet de manome lesona anahy de mivaliko izy ouais tu sais pas parler le français disque teneniny tsara pory anazy mihitsy tu sais pas parler le français mbola tena mbola tsisy raha vazaha plus no za fa mangina pory azonareo tiako tenenina tanareo le manambany nefa mifanoratana pory mbola tondro pory no za tout ça pour vous dire ouais nareo tsika mainty tsy ho raisin'ny zareo fotsy mandrakizay de tsika mainty na raha mangalatra be amin'ny tanitsika eo mbola verina any amin'ny zareo le volana angalarana. C'est tout simplement ça. Tsisy anina nendry le Andry Rajoelina na raha vazaha mbola tsy haiko na misy raha vazaha reny na tsisy ohatrany tsisy raha mifahitako azy aloha de tato zay fa manne maniny zany satria tsy fotsy fa fotsy ny tianjareo anjaka eto amin'ny tany ity. Mbola tsy mifofoana zareo tsy na Andry le Andry ara tsy mifo everiny zareo fa ny zareo no anjaka eo amin'ny tany io fa grand remplacement le fanapetrahana le Andry le nanariny nationalité any malagasy iny de porte ouverte ny anjakany vazaha fotsy eo amin'ny tanitsika amin'izao izy mbola tsy hitatsika le zavatra fa jereo tsara maitra ny Karena Basivava tsarain'ny Lozanjo hitanareo reny trano may reny hitanareo reny ana reny efa tadidio zay fa nareo mieritreritra nareo hoe rery tsy rery tsony fa matoa may ny tranony le Karena may ny gendarmerie may resaka olona miactive olona samy mitsangana any ao ambadika an'izay nanomboka ohatr'izany révolution française manomboka manao petit attentat par-ci par-là de io zavatra ataony zareo io c'est olona manao manne anjareo de atao manne fa de toute façon c'est la loi de la réciprocité raha tsika ny tia hanavitra ny tanitsika raha tsika tia ny olona mitovy amintsika raha tsika ny tia any malagasy mitovy amintsika c'est notre devoir de se battre devoir atsika zany miady amin'ny tany ratsika zany selon nos moyens et manteneniko anareo zay fa io le tranon'olona voadoro hoe tranondry le raha olidinina reny koa jereo koa fa mbola ataony olona manne maniny koa reny ary doranjareo peut-être même madoranjareo hatramin'ny olona misy ao anatiny ao satria manao olona manao izy maniratsira olona roatra olona manan-karena be amin'ny tany manitra zany c'est une honte ozy izy ny Confucius jereo ny fanaova sady zay olona manambola sady le manan-karena mbola tsy ho ihany fa le mandatsaratsa olona sy le mandeha mamono olona tsy mitovy ide amina tena manne
mbola tia kely zay mihitsy ny vonoina tamin'ny Covid fa tsy mety tsy mahatangaza satria ny population jeune fa ny taty ripaka daholo ny anitra jusqu'à maintenant hitanareo le vaccination natao iny mahafaty jeune koa iny manimba ny fréquence atsika satria teneniko anareo manimba ny fréquence atsika sika zany samy manana vibration sy fréquence daholo tsika rehetrarehetra de iny manova ny système immunitaire atsika mihitsiny le vaccination hitanareo le vaccination natao tamin'ireny le Pfizer Stad sy ny tralala reny manimba ny fréquence atsika raha tsika no te hiverina amin'ny fréquence atsika de mila manao zavatra be deabe fa zako aloha nanao an'le vaccine fa be deabe tanora matiny ny vaccine iny fa mbola tsisy miteny am'izao be deabe koa ny antitra matiny iny vaccine iny je peux vous dire za koa nahita chiffre ny ARS foana pendant quelque temps mihitsiny satria za ko miasa amin'ny mairie de iny reny chiffre reny hitako daholo tamin'ny voalohany aloha ny olona tsy vaccine zany maty fa rehefa avy eo amin'izay olona le vaccine rehetrarehetra maty et à un moment donné tellement mamenatra hoa tsy nandefa tsony zareo fa leo anatin'le maison de retraite reny zany maty be daholo ny vazaha tamin'ireny tena marina le situation palestinienne lasandriny toa io tsy misy mihetsika le occidental nefa manomboka nyhetsika Biden ny antso tamin'ny Mali izy ny antso any le etana io sa izy monarana iny ny antso izy satria maninona lasolony satria nisy piasa humanitaire américaine vonondrako de zay vonanaiko hoe afaka mampiditra humanitaire amin'izay ao Palestine ny Israeliana fasa anankiray maty de ndrareo mihetsika be fa rehefa olona mbola mainty sy mbola tavaratra mbola karana no eo de tsy raha indrareo fa leo maty tout simplement ndrareo zany mavita miarina ndrareo fa maninontsika mamonina atsika ndrareo olona anankiray amindrareo ça vaut des millions de personnes 4 millions de personnes maty tao Gaza tao olona anankiray fotsiny no maty de napietsika ny Biden zay sy réflexion eny ndrareo ambony fa ny antsika ataotsika ambany salut la team ny peuple ihany no manana pouvoir référendum populaire mila sacrifice zay vao tafavoaka madasay mihitsy vitsy mihitsy no tafiditra ao amin'ny paradisa zany tena vitsy sur le conflit israélien-palestinien c'est du vol immobilier du génocide pur et simple ny jiosy tsy élu de Dieu tsony depuis ils n'ont jamais été. Je vais te dire, ils n'ont jamais été. Ils ont fait juste travailler en storytelling. Tsy nijosy zany élu de Dieu. Satria hitanareo ny ranareo mianatra ny histoire de la Bible sa ny tantara rehetrarehetra de pompé sur la Bible sumérienne et babylonienne. Donc depuis Babylone satria olona resy de tsy maintsy nanamboatra storytelling nandrareo olona tsy manana tany olona tsinitsinina zay de nanaovandrareo le storytelling ndrareo rehefa tena hoe amin'ny ana zay de mifanfanatsoina ny olona tsy mihino gohim ohatry ny olona reo slamko reo mifanatsoina olona tsy mihino mécréant fa ahoana tsy mihino nendrareo zany de zay zany nanaovany anazy ze péjoratif be le zavatra tsika manana ny Andriamanitra tsika de alohantsika miverina amin'ny atsika tovy loko amintsika tovy sainana amintsika mifanaraka en raccord raha ohatra hoe Bible sumérienne sy babylonienne no tena jerena de ray reny ny zanaka ohatry ny inona kay ohatry ny atsika malagasy taloha ny ray reny ny zanaka ny ray reny ny zanaka averiko amintsika intelo rehefa tonga ny colonisation vao nalefa le hoe le Père, le Fils et le Saint-Esprit nasorina ny rôle-na vehivavy tao anatin'le izy tsika nanana ny tena izy fa tsika diso voasanaka loatra fa tsika koa tsy nanaiky ny hoe ohatr' zao fa tena vonoana ampotehana daholo mihitsy ny fomba fisainantsika vonoana ny violena ny vehivavintsika violena ny zanakatsika vonoana tsika ny tapana lohatsika
tapahana ny torturena antsika anaraka an'io fivavahana io. De jereo ne jereo de tena io ve ny tena izy tsa amin'ny fivavahana zany tokony pe c'est la paix. Nisy anankiray nisy cousin nisy namana cousinay zay je dérivé dans mes dires là. Nisy namana cousinay zay nieritreritra hoe convertir ana amin'ny fivavahany de nanomboka anteny an'izao rehetrarehetra ao tao anatin'la Bibla misy an'izao zao tenin'Andriamanitra anao io fa tsy ny anao inona ny rarahiko zay misy ao anatiny ao. Tsisy rarahiko an'izany satria iny je crois pas ce que tu crois. Azona koa ny tiako tenenina zany ndray lazana fa hoe kiala tondrombelona ty kiala zao ty sike zany ve no ianao raha zao miresaka amiko tsy vita nisy argument rehetrarehetra nalefany de nampotehako daholo. Ozy izy nle cousin hoe asa mba miconvertir en Cynthia fa Cynthia nanimodina ny lohanao ozy iziny ary à un moment donné anao no lasa dala anaovan'io anao fa aza mieritreritra mihitsy hoe afaka apietsiketsika anohany cousin zay mpivavaka. Cousin koa pire malazo a Madagasikara fa tsy teneniko hoe izy de niteneny le bandy asa Cynthia mihitsy nozy iziny no kitikitiany lany fa ny anazy efa mahafantatra ny spiritualité izy. Mbola nikitika à un moment donné je lui ai fait perdre la face fa namany rehetrarehetra tao anaty mobile naneso anazy daholo. Ça juste pour vous dire hoe samy manana ny finoany fa ny antsika raha tsika ny te androzy de io finoantsika malagasy io no tokony iverina amintsika. Tsy zavatra ratsy io fa zavatra tsara io ny andrasana mbola nitahantsika hatramin'izay. Ny Andriamanitra antsika mbola nitahantsika tsy mbola nanary antsika matoantsika mbola velona sy mbola miaina de mbola manana espoir amintsika. Ny ale olona teraka taty ivelany nefa tsisy raha vazaha akory nefa miseho mbola manindry gasy tena tsy refa ireny koa misy koa reny mampimebe. Mba ihany kokoa ndry manjakely kokoa chérie tout part de la Sumer. Bah oui. Et j'ai entendu dire, ouais, naingana lefan'ireo taty ireo aussi. Tamin'ny Seconde Guerre mondiale, c'est un projet tena un projet allemand mihitsy hoe pour les exterminer de fa nisy. Za koa manana namana au bureau misy femibina isy ifetrahanonka eto tralala fa efa adino ny fantatriny ny renibeany josy nalefa tao Madagasikara tokony ho exterminena nefa eritreretinareo mamasina ny tanitsika tao Afrika tao ao amin'ny Afrika toutes les colonies françaises et colonies rehetrarehetra c'est ny occupé ny allemand de nisy camp de concentration sy camp d'extermination tsy nitenena mody Auschwitz sy taria Europa fotsiny nitenena fa nisy koa tao Afrika tao. Fa ny antsika ihany ny tanitsika ihany ny eritreretina hoe ana exterminena josy no tsy vitan'ny zareo. Le josy tao tamin'izany antsika mbola manana an'izay sens de l'humanité zay tsy sens fanajana ain'olona zay. Tao amintsika tsy nety le projet satria tsy mifanaraka amin'le fotompitsaina ny olona tamin'izany fotoana zany fa tena nisy io et ça a été programmé ao anaty livre d'histoire zany va relire l'encyclopédie livre histoire de l'encyclopédie Seconde Guerre mondiale de 8 ans là zany fa marina zany ka c'était un projet allemand mihitsy ny anapotehana ny josy de saika hoe anaovana camp d'extermination ngeza be ao Madagasikara. C'est un grand projet nefa nisy josy tonga atao mihitsy satria j'ai des potes qui sont des descendants de juifs au Madagascar tsy le juif hoe tany amin'ny ancienne tany hoe miaraka amin'le sorabe satria misy karazana sorabe anaky tena ambifolo ao Madagascar. Donc tsy reny fa le tena le juif le tamin'ny dans les années 40. Voilà. Mazava be zany reto ny tokony atao asa diso combat famono etretsika zay mihitsy jereo ny nataon'ireo firenena telo tena je salue de vanteneko anareo hoe on est en train de vivre des moments historiques raha tsika tsy tavoaka amin'io de on sera des prisonniers de l'ancien monde
raha tsika tsy tafavoaka amin'io zavatra io a raha tsika tsy mahavita mampiakatra ny spiritualité atsika raha tsika tsy mahavita mampiakatra ny tantsika tsika tsy mahavita mampiakatra ny moral atsika voabado hatramin'izay a de zay no lalana mandeha amintsika jereo tsara reo européenne reo ny allemand ka manana ils vivent toujours avec la honte jusqu'à maintenant ny allemand fait génération firy raha izy le gagné coupe du monde manana fierté manana fierté hoe ok manana fierté amin'ny maha allemand ana fandrareo koa raha ohatr'izay. Donc c'est compliqué hein, c'est difficile là zavatra sarotra be no angatahana amintsika tsirairay hafa ny zavatra hitantsika hoe tsy reritsika efa mamatony tranondry le carène matony gendarme voadoro hoe de fa misy olona manao action tsy manaiky tsony za suira misy hoe tsy anevitsy avany amin'le Christine fa avany amin'ny olona tsirairay avy a nefa niteneniko anareo zay hoe ny groupuscule mbola matanjaka kokoa signalé mihitsy ka hitako mihitsy ny groupuscule mbola matanjaka kokoa tapatapaka foana ny vidéo ako to ny groupuscule mbola matanjaka kokoa no rehefa formation ngeza be fa io a le razozozy na vazara mbola tsy mahavita mieradikeny io na prédateur raha mbola tsy mahavita mieradikeny io zay fotsiny zany no ataova anatin'ny sainareo tsy avitanao inona izy rehefa ny olona rehetrarehetra tsirairay avy manao action à son niveau action ho fitiavana tanindrazana fitiavana ny olona mitony hitanareo zay niteneniko anareo zay za koa aussi izy ny olona hoe Cynthia fa ianao hoe manana nisy nanontany anazy hoe ianao hoe manana conseiller j'écoute mes amis je parle avec mes amis et tout fa za nianatra politika tamin'ny olona France Afrique nianatra politika niaraka tamin'ny Pasqua si Jean-Claude Caron. Non, je peux vous dire les noms et tout était ça n'ara politique de manina ça mai politique be tin zavatra hitako dans la droite je suis ça quoi je suis de droite de base famille politique quoi tiandaf zany tena mpianatra na zavatra be de be reo olona reo na mpianatra amin'ny fitiavana tanindrazana ny fitiavany ny tanindrazany mi-passer tanareo ny droite si sont pas des mondialistes ny passé ny fitiavany ny tanindrazany a alohan'ny fitiavany misy no titena koa fa fitiavany ny hafa de io a jusque tony a tia ny tanindrazany be za koa tsy voaray amin'ny reto misy hoe ho vazaha mandrakizay ny anahy ny tanindrazako no tiako kokoa amin'izay fa tena nampianatra na ny resaka politika rehetrarehetra mihitsy j'ai grandi dans la politique depuis que j'ai 12 ans je connais Pasqua Charles Pasqua je connaissais parce qu'il est décédé ça natao hoe France Afrique enjana be indrindra tamin'izany fotoana zany donc ya mantanareo fa maninona indrino fa isany tena mampianatra indrisa za mamaky boky a j'ai de la chance d'avoir ny atiandafy zany zay ny source infinie de connaissance de enao fotsiny no mipiocher ny connaissance tianao alaina tsy madondrona mihitsiny zay ny atiandafy zay manana source infinie de connaissance feno misy connaissance tonga aminao foana de c'est pour ça que j'aime mon pays autant de zao foana nyteneniny Pasqua zany koa nyteneniny Patrick Collier zany koa mbola nyteneniny Jean-Claude Caron rehefa nanontany izy hoe ianao fa hiditra politique de jusque ok wa zako za mbola tsy nanaiky hoe hiditra politique hoe faire des actes communautaires hoe ngeza be je voulais même être que suppléant il fait non tu vas rentrer en politique en tant que conseillère municipale je rentre en politique fait la première chose à faire Cynthia c'est d'écouter les gens mila mihaino ny olombelona de deuxième chose à faire mila tian'ireo olombelona reo mila tia ny olombelona mitovy aminao raha ianao tsy tian'io na de ennemi anao reo mila tiavinao ihany zany rehefa anao manana eo ambony pouvoir de mila tia ny olona rehetrarehetra et ça raha ianao matakatra an'izay ary mahazo an'izay zavatra zay de manaova zavatra be de be ho an'ny tandrazanao ianao de zay le hoe aleko ny anahy
ny olona mitovy loko amina ary zany tena zavatra veridique. Za koa niasa amin'ny ressources humaines aho de ny olona mitovy amina ihany ny mpisevy poseko. Tsy rarahiko zay anany satria ny zavatra hitako le tavaratrareo manao an'izany rehefa zareo manao an'izany de ny koa ataoko. Tsy normal akin-jareo tia ny olona mitovy aminazy fa manino tsika ny tsy ho tia ny olona mitovy amintsika. Fa manino zareo mahavita manao fierté mitovy aminazy fa manino tsika tsy mahavita fierté manao mitovy amintsika hoe tia ny olona mitovy amintsika. Le fitiava-tanindrazana tena efa tsy misy intsony ny antsika de le outil internet mba mety ampiova zavatra indray lasa limité koa zay mihitsy ka. Zay mihitsy ny limité-ny zareo. Donc moi je conseille raha ohatra hoe misy olona zany afaka mi-enregistrer en vidéo quoi de télécharger fotsiny les vidéos de rehefa avy eo de partager alefaso anaty radio alefaso any fatako hoe efa misy olona manao an'izay be de be. Je sais que je suis entendu jusqu'au fin fond de la brousse de Madagascar na any an'ala raha misy satria misy namako miasa any an'ala any amin'ny télé sintsy ianao fantatry ny olona aty de alefaso any daholo ny zavatra rehetrarehetra zay lazako eto. Fa de toutes les façons raha tsika tsy mahay miray hina tsy ho tafavoaka zanytsika. C'est après misy olona afaka iraisana hina de misy olona tsy afaka mihitsiny. Tanako hoe le olona tia tena le olona sophiste sy ny tariny rehefa tsy mety aminao viscéralement de aleo tsy miaraka miasa aminy. Ny olona mieritreritra hoe tia miray hina ity zany hoe mila hoe miaraka daholo mitambatra daholo na malotiny non io firesakiny io mila mitovy vibration mitovy fomba fisainana ary mitovy orientation. Ohatra ny olona mpivady ihany. Ny olona mpivady tsy mifanambadimbady amin'ny zavatra tsisy dikany fa matoa izy mifanambady de misy orientation mitovy zareo misy objectif mitovy misy ny fomba fitantanana ny tokantranony mitovy. Fa raha zany de aza manambady. De c'est la même chose ny resaka fitsangana ho an'ny tanindrazana. Mila manana orientation mitovy mila manana fomba fisainana mitovy fa tsy hoe ina moa tiako tenenina hoe ito miady ho an-tanindrazana koa ka manino sintsy tsy mifakazo amin'izao na misy tsy fakazo amina mihitsy satria le fomba fisainana mihitsy tsy mitovy. De à partir du moment où le fomba fisainana tsy mitovy le philosophie tsy mitovy philosophie de vie tsy mitovy de aleo tsy mifanaraka. C'est de mila an'izay koa zany. Mila an'izay hoe fomba fisainana mitovy sy miara mifatotra hoe tena hoe fitiavako tanindrazana fa tsy fitiavako an-tenako fa tena tanindrazana no tiako. De hitanareo le olona tena le hoe tia tanindrazana tena hita foana iny sady miavaka foana iny. Ny olona miresaka aminao hoe fantatrana hoe ito tena tia tanindrazana tena hoe ito tia tanindrazana fa tsy le zako le tsy le moi personnellement zany. Satria misy masana za tia tanindrazana fa za manampy olona be de be fa le olona ny ampiko tsy miraharaha ny zavatra ataoko delika matin. Ianao rehefa manampy olona tsy mila zavatra en retour. Za rehefa manampy olona tena tsy mila hoe mila na reconnaissance raha tsy tadaviko aminy. Raha ohatra izy intelligent de il faut être reconnaissant, raha ohatra izy tsy intelligent de tsy maninona. Satria samy manana ny fomba samy manana niveau d'intelligence daholo ny olona rehetrarehetra. Misy olona mahay be, misy olona tsy mahay, misy ny anna, c'est tout. Donc rehefa manampy olona de aza mitenana hoe sa nanampy olona tary de zao nanaovana anaty zao non. Matoa ianao nanampy de efa vonona ianao anarany mivola iny. Na hoe vonona ianao ho lasan'ny olona vola menao iny. Fa tsy ianao koa tsy mila ny zavatra retour amin'ny anaka tsy hoe resaka hoe manao affaire hoe peut-être là c'est autre chose mais ce sont les risques aussi. Ce sont les risques des affaires. De misy anankiray no misy olona zany ndrasotony. Zay ne mba te hihetsika Cynthia fa zay tsy manam-bola sisy moyen. Fa nga mo vola manao ny projet. Ny projet no manao ny vola. Avereniko aminareo tsy ny vola mihitsy manao ny projet fa ny projet no manao ny vola. Rehefa ny projet anao mitombona tsara de vola tonga eo aminao fotsiny. De zay koa ny fomba fedinao io.
tsy ny vola manao ny projet fa ny projet anao manao ny vola. Enao mahavita mampiakatra vola anaovanao ny projet anao. De rehefa hoe za te hiady amin'ny tanindrazana fa moyen tsisy, misy foana moyen. Ny Sénégalais, les tirailleurs sénégalais avereniko aminareo tamin'ny seconde guerre mondiale sy première guerre mondiale natahorany Allemand. Ny zareo nefa tsy basy ny teny amin'ny tanany teny fa mesa. Antsy ngeza be no entin'ny zareo teny. De iny antsy iny no natahorany Allemand. Tsika nga tsy manana antsy. Za aloha no miteny anareo tsika nga tsy manana antsy. Tsika nga tsy manana zavatra hafa noho zay. Na io cerveau anao fotsiny io ampiasainao fotsiny ara. De efa resaka army io, téléphone anao angalainao sary sy anaovana io efa army io. Afaka ampiasainao ho army io, rehefa tianao hoe ho army io. Impossible n'est pas en fait. Nous sommes tsika infini. On peut avoir toutes les possibilités. De rehefa miteninareo hoe zay le tsy misy moyen fa andefaso vola, de za koa mezako nareo fa ahoana. Fa ahoana, ny projet anareo ihany de fa afaka anaovanareo vola. De nareo ihany, sainareo ihany de fa afaka ahitanareo ahoana vola anaovana azy. C'est tout. Ewa zako ny olona rehetrarehetra miteny le Cynthia mandriko tsy aty andafy de tsy any Madagascar de tsy mavita de zay mahatonga andriko miteniteny sy mipetsapetsa. Non, c'est pas une question de tsy any Madagascar raha tany de nanao pareil. Ngama za efa angatra, ok. Fa ny olona atao mpigadrana atao koa de efa nataoko koa zay mampiaraka na amin'ny fomba fisainako. Parce que quand tu peux pas sortir de là, tu modèles. Et non, y a nos modelés en extérieur à nous. C'est la puissance de l'esprit, c'est la puissance de ton intelligence. Si mana kasina malagasy mila miverina amin'ny maha izy atsika mihitsy zay mihitsy fitiavana sy fiarovana ny tanindrazana de tsy fahotana na fahavalo manjanaka aza manaja anao raha maty ho an'ny tanindrazana ianao fa vo mifanohitra amin'izay de efa tsy izy e. Pas de sang, peinard, révolution. Tout à fait, moi je suis tout à fait... Ah, j'aime bien. Ce que tu dis, stoïque. Stoïque. Stoïque, c'est ton prénom ou c'est juste parce que... c'est parce que tes parents... C'est juste parce que toi, tu raisonnes stoïciquement. T'es pour le courant de pensée t'es pour le stoïcisme. Ah, donc ça y est, c'est nous tia tenena aminareo hoe vitatsika io de ohatra hoe misy olona ohatran'ny Christine manampy atsika amin'ny liberté atsika. De rehefa izy no roroa ny fanjakana ohatrao de tsika tokony mba mitsangana eo akaikiny. Zay nangatahako koa tamin'ny Rayonks. Rayonks moa hitanareo iny ihany ny fandehany c'était dommage fa zay zany tsy ny olona ohatran'ny Christine ce sont des gens rares. Ce sont des gens rares de rehefa olona manana rareté ohatra de tokony mba ampiana. Jereo fotsiny grandi sans argent, ils ont fait des grandes choses, bien évidemment. Après, Gandhi, c'est pas forcément un exemple de pureté, ni de ci, ni de ça, mais pour le combat pour son pays, il a été quelqu'un. Ça, par contre, au niveau, Anna, là, c'est désolé, j'ai fait tomber mon téléphone. Au niveau de Mandela, c'est pas forcément quelque chose de bien ce qu'il a fait à son pays. Ni zavatra be deabe tsy tiany vahoaka atao nataony fa la cause a été que maintenant ny taoriana ny tao ny successeur nanao zavatra tsara be ho an'ny africaine ho an'ny Zulu de jereo ny Afrique du Sud miroborobo be ary ny nouveau milliardaire Afrique du Sud sy millionnaire DPDP ny Maïti. Mbola misy andreo fotsy reo manana les gros propriétaires terriens et fonciers reo mbola
mbola ao fa reo koa à un moment donné reo tsy maintsy hoe miala na mifanaraka mitovy amin'ny any tsy maintsy tanareo ny métis ny entrareo manana ny plasiny amin'izao taloha tsisy plasy ny métis de mainty koa tsisy plasy fa ny fotsy zao no tsisy plasy raha ohatra hoe misy mainty sy fotsy à diplôme égal de ny mainty ny favorisen'ny zareo en Afrique du Sud ao tsika koa ohatr'izay raha ohatra hoe misy fotsy mainty à valeur égale diplôme égal de ny mainty mifavorise zavatra hitako resaka fianarana io za koa miteny anjanako hoe manaova fianarana rehefa tsy zay moa rehefa fianarana tsy mety aminy j'ai pas le forcer non plus à faire des études azonao koa tiako tenenina fa ny zavatra hitako de vadiko zany c'est une expérience de mon mari vadiko zany lui c'est un ingénieur informatique ok de izy nanomboka il a fait des sociétés et tout nanomboka kely izy il a commencé petit malgré son diplôme il a commencé technicien azonareo de rehefa nanomboka technicien izy de à un moment donné nanana choix de nanontaniana za hoe ina choix ozy izy niditra interne amin'ity entreprise ngeza be ty fa tsisy possibilité d'évolution sa miditra en externe amin'ity entreprise ty fa misy possibilité d'évolution de izy taminy hoe choix-nao le izy fa zao fotsiny raha ianao no te ho évoluer sy tia igagner vola be de raha zahako manokana de miditra amin'ity entreprise anankiray ty za le manana hoe payé mal payé en plus à l'époque il était plus mal payé que moi je m'en souviens de tsy kesena de ozy izy ke midera amin'ity entreprise ty amin'izay ianao manana connaissance be de be momba ny domaine nataonao sady zay manana expérience en connaissance fa manana izy fa ny expérience zany no tokony alaina ok ozy izy niditra tao izy ny olona niara-niasa taminy misy mainty misy fotsy de nisy fotsy anankiroa apprenti menuisier tsy nahazo ny CAP any c'est-à-dire CAP zany raha nareo mijery zany de 2 ans après le brevet tsy azony zareo ny CAP an-jareo fotsiny zareo de nampidirina ianao zany tsy maintsy 2 fois 3 fois plus intelligent que ny fotsy ne zay vao mitovy niveau aminy zany teneko amin'ny zanako Cynthia non c'est zavatra véridique zany zay mampianatra ny zanako be hoe mahay be any ampianarana c'est parce que je leur explique les choses et c'est véridique de menuisier no mitovy niveau amin'izao zany apprenti menuisier zany ingénieur informatique zao izy dirige des grosses équipes et tout satria fotsy de fotsiny de mifavorise anazy anina ohatrany any amin'ny médecine koa de zay fotsiny satria fotsy de mifavorisena fotsy kopinareo tsika zany antsy hoe manana sous-valeur tsika manana valeur tsika fa tsika fotsiny tsy mbola manana ny sens de fitiavan'olona akaiky mitovy amintsika c'est tout et moi j'ai commencé par moi za nanomboka tamina rehefa misy gasy eo de nena le gasy no laisser faire gasy no favoriko zay voalohany indrindra tsy raha io kina nana reconnaissance aminana tsy nana reconnaissance tsisy raha iko antay an'izany fa le izy le gasy mitovy amina je sais pas comment vous dire ça ouais izy gasy mitovy amina fotsiny de aleko ny anazy no zay viany no favoriseko c'est pas quelque chose de anina satria zay ny ataon'ny vazaha ny vazaha mandeha voalohany fa maninona antsika tsy mandeha ny antsika gasy tsy ny antsika mandeha voalohany tout simplement de en Madagascar ohatr'izany koa tokony ohatr'izay ny fomba fisainana c'est pas compliqué sarotra ihany manomboka manao an'le izy satria hoe hoenjeh an'ity ve za ho amavady an'ity ve za be de be mihitsy namatika ka fa tsy mampaninana be de be mihitsy be de be mihitsy no fitra be de be mihitsy rehefa nampina teo de tafiditra de loatra de manao mannemany no oui ça existe fa misy koa tena hoe manana an'izay ihana zay zako be de be namako zao il y en a qui sont partis loin et tout
fa be dia be ny namako izao a mifankahazo aminahy satria nampidiriko tamina entreprise na ohatrany. C'est juste pour vous dire ça e. Misy koa ampiana manao ny taratasiny a lol be de tsy ihany ça moi à l'époque quand j'étais conseiller municipal j'étais y a pas de souci na mitatotra anao de apiko c'est la base azonareo zay ny atao hoe base zay ny base ny fitiavana zay tena ampianarina anahy mihitsy le hoe mila tia olona de tiaviko ny anahy koa mba tiako koa ny anahy ohatry ny zareo tia nen'ny zareo c'est tout. Bon dimanche fanoka bon dimanche de zay ny expérience hitako a tseretinareo diplôma be ny vadiko zany a milahatra satria ny zareo fotsy amina diploman'olona tsisy diplôma nefa nanao formation ana menuisier c'est tout. De aza mieritreritra mihitsy hoe aza mieritreritra indraindray io diplôma io misy anina ihany misy ilaina anazy tena hoe misy ilaina anazy fa raha nareo ny te andeha lavitra sy te ho tafavoaka de mila ny charisme io, mila confiance en soi, il faut un charisme. Ny olona charismatique ihany ny tafavoaka. Tena marina le mamadika fa tsy mahazo kivy zay mihitsiny. Ny ane madà tokony zany mihitsiny tena zay mihitsiny ka fa non mais satria mantsy mamanay zany taloha de oziny hoe enao Cynthia manampy olona be dia be fa maninona le fantatranao efa mahazo ny trano ny anina na le olona nampianao iny ianao fa maninona ianao maninona ianao fa enao nefa izy tsy misaotra anao fa nga izy voatery misaotra anahy tsy voatery izy raha tsika manana fomba fisainana ambony a de tsy voatery mihitsy izy hisaotra anahy satria maninona satria tao anatin'ny kizo izy ny zavatra ratsy ny aina rehetrarehetra de ianao a no nanavitra anazy tao anatin'ny kizo ianao nanavitra anazy iny a anisan'ny souvenir ratsiny koa de misy olombelona tsy mahavita manala an'izay souvenir ratsiny zay aleo manala ny souvenir ratsy rehetrarehetra na de nisy nataon'olona anazy tao ara fa tadio fa rehefa eo anatin'ny ratsy indray izy de miverina any aminao any tadidiny hoe ianao nanampy anazy c'est tout. Fa souvenir ratsiny a de ny olombelona c'est complètement humain hoe manala an'izay souvenir zay ao anatin'izay de ianao a anisan'ny tao anatin'le ratsy koa zany a na de nanavitra anazy ara de ianao anisan'ny anatin'le ratsy de ianao anisan'ny anatin'ny ratsy a tsy tiany hiaraka aminy et c'est normal fa c'est pas quelque chose de ana de zay foana anteneniko anareo hoe ny anahako ny malagasy no mandeha voalohany c'est tout. Vitsy ny olona manana saina toandria ny gasy toy ny teny aloha na favorisena na ankamaroany efa zatra milelaka aminanao mais t'inquiète pas efa misy nampidiriko de manao milelaka vahiny c'est pas grave tsy grave zany c'est pas quelque chose de grave hoe nampidiriko tanaty fesana de milelaka an'le olona any j'ai vu mais ça c'est pas grave c'est pas quelque chose de grave. Raha indry manana fomba fisainana matandraka sy matotra sy manana confiance sy manana confiance en valeur indry sy fantatra indry tsara mihitsy ny possibilité indry rehetrarehetra tsy mamparary amin'ny fondry ina mijery an'izany ary c'est logique c'est quelque chose de logique c'est tsy mamparary voilà. Ny mbola c'est zavatra normal zany satria misy faiblesse ny olona rehetrarehetra donc zay c'est le hoe fitiavana zay c'est pas fitiavana fotsiny ohatran'izao fa c'est de l'amour inconditionnel de rehefa nareo miditra anaty politika rehefa nareo ny te-hanao politika de ohatr'izay ny fomba fisainana de didy voky vous aurez l'esprit d'un leader na de nareo koa nitondra entreprise raha ohatr'izay ny fomba fisainanareo ny olona ao anatin'ny entreprise nareo tsy hamadika anareo zany sarotrarotra aminy anao mamadika anao misy hamadika zany fa be dia be koa ny anampy c'est ce que j'ai remarqué dans ma vie natao hivelena mbola ozy ny taolo efa tsy no atokisana fa rehefa manao so olona de c'est parce que tu as envie de le faire c'est tout.
sans retour, sans rien du tout. Je tiens à te dire que tu as changé la façon de voir certaines choses. Merci d'exister. Oh, oh Malouva, je t'aime très fort. Tu sais, c'est pas, ça n'a pas commencé. Je vais te dire, ça n'a pas commencé comme ça. Hein. C'était une construction de vie. Quand j'ai cherché mon troisième, quatrième stage, je tombe sur un mec. Je sais pas si je peux dire son nom. Et tout, et il a été membre d'un bureau, d'une association et tout. Et je passe mon CV, c'était un malgache. Et ce malgache-là m'a dit, j'ai pris son CV et tout. Et il m'a pris mon CV, il m'a fait rentrer dans une entreprise qui s'appelle, dans une association, pas Manampi, en association BTP, c'est plateforme d'association des Sénats Novaku stage. Et à partir de là, on a parlé, j'ai parlé avec lui longuement et tout. Et je trouve que là, j'aime bien sa philosophie de vie. Les fans là sans rien attendre en retour. J'ai dit, ok, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir lui rendre l'appareil, tu vois. Peut-être pas. J'ai passé mon CV partout, mais je sais pas si ça a donné ce que l'effet escompté, mais j'ai demandé, j'ai frappé, j'ai toqué à toutes les portes. Mais tamin'izany za nitady stage dia izy no nanome anahy gasy. Dia rehefa avy eo dia nisy kosa anay koa, dia miasa amina administration koa izy, dia il est haut placé aussi. Et il a la même philosophie. Efa zoko zanay, je crois qu'efa zoko 15 ans, 20 ans zany a. Tsy hoe anona fa c'est quand même assez âgé. Et lui aussi m'a pris cette philosophie-là. J'ai dit, mais en fait, si on devient de plus en plus nombreux à être comme ça, après j'avais une copine aussi, pareil. En fait, c'est mila tsika rehetrarehetra zany ao manomboka tia ny olona mitovy amintsika. C'est tout petit gasy. Tena tara life ako bisou Benji, maman Enzo, bisou Benji. Des ces années, hein, c'est ça s'est construit au fur et à mesure avec mes analyses. Nous, dans la jeunesse, on a tous fait des erreurs, on a fait tous des... Ce sont des erreurs qui font des choses, qui font de l'expérience. Une erreur à ton une expérience. Et après, tu prends, et après, tu as fait des bonnes choses aussi, et tu prends ces choses-là. Et c'est pas ni zavatra hitako fotsiny a dia ny erreur an'ireniko na ny erreurako na ny erreur an'irenybeako hoe j'ai vu les fanampiana olona be hoe ohatr' zao le miandry any zao a, ça c'est des erreurs de mes aïeuls, je veux dire. Et ben en fait j'ai compris qu'il faut rien attendre amin'izay ianao faly foana satria le action nataonao iny zavatra tsara dia tsy mila miandry. Dia iny hitako tamin'ny bebe anay, tsy hitako a tamin'ny reniko zany, reniko manampy olona be dia be koa fa indraindray izy a tu vois marary ny fony rehefa ohatra zao hoe ny olona tsy ina moa tiako tenena, tsy reconnaissant amin'ny zavatra nataony nefa izy niezaka. Et là j'ai compris que c'est ma grand-mère qui avait raison, hoe manampy olona fa tsy miandry indrina en retour. Azonareo? Et c'est tout ça, en fait, ça t'apprend beaucoup de choses. En fianana, mila manao erreur sy mila manao expérience. Satria raha ianao miandry zavatra amin'ny olona dia marary ny fonao. Fa raha ianao tsy miandry indrina amin'ny olona iny a, tsisy fonao arary zany. C'est tout. C'est ma bisou nareo hein. On était parti pour des choses et tout, pour le combat. Dia tadzero tsara fa efa manomboka misangana ny malagasy tsirairay avy. Dia rehefa misy namanao mba mijaly dia mba jereo fa raha ohatra hoe afaka manampy azarahana mbavaka farao amin'ny action. Iny vavakanao iny tsy maka izy iny tsisy rivotra iny, tsisy ana zany hoe namalana fa namala vavaka tsy tezako ny nisy an'izany. Ny toi et le ciel t'aidera foana. Dia rehefa ohatra ianao mieritreritra hoe hanampy olona dia tsy fanarahana mbavaka fa fanarahana amin'ny action. C'est tout simplement ça. Zay wa bisou be daholo nareo a. Je vous embrasse fort et protégez-vous a. Christine, c'est une femme rare à Madagascar. Dia arova izy. Zay a ny lesona antsika. Dia rehefa misy olona manao combat hoe mijaly amin'ny rano, mijaly amin'ny jiro dia
rehefa afaka manampy dia apio. C'est apio nareo manao action fotsiny mirelayer ny raha rehetrarehetra. Ny zavatra hitantsika zao dia ny intellectuel manaraka tsara ny Rajotso. Ny presse manaraka tsara ny Rajotso. Voilà. Dia mila mifoha tenisany. Mila mifoha amin'ny cause beaucoup plus noble que ça. Salut Sasa, salut Miel Latakine, bon dimanche, excellent dimanche à vous. Je vous embrasse fort. Sambolande anao pao, nanao pao mal. Oh, c'était bon les pao que j'ai fait. Demba anao pao kosa wani cousine, zay va bisoupe daholo nareo. Bon dimanche. Des bisous.